dia falymiarabantsika tsirairay avy indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine ao anatin'ity fandarana ity. Sotrana manokana ny safidy araka aminay ao anatin'izao fandarana izao ary noko mifoky rehetra fa hitondra soa sy fampahirizana ho anao ary fandrosoana ao amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika eto ao anatin'izao fandarana izao. Araka nefa fanaoko mahazatra dia ety am-piandohana dia tia ampafantatra anao ny fotoana lehibe izay iarahanao amin'ny fiangonana Chaine isaky ny latsinainy dia misy koa ny talata larobia lakamisy ny Chaine ondona lakelo amin'ny raika satsiritsa izany ary misy koa ny isaka lahady dia toy izany ihany koa ny fiangonana Chaine eny Tanjombato eto Antananarivo izany ka tahaka an'izao ilay izy raha toa ka anjaranao mandama programa moa izany isaky ny alatsinainy amin'ny dimy sasany dia misy fotoana lehibe izay fotoana ny vavaka rano fotsiny. Ty taonany ity moa dia taonany vavaka sady taonany fitahiana, taonany vavaka sy fitahiana izy ity ka dia tena milomano anaty vavaka isika ka isaky ny alatsinainy amin'ny 5:30 eo amin'ny raika sy amin'ny 5 sasany eo zany ka hatramin'ny 1 sasany dia fotoana ny vavaka rano ray fotsiny kanefa anatin'izay koa dia mampianatra mikasika ny fanomezam-pahasoavana zany hoe fotoana fohy fotsiny dia tonga dia pratika rehefa avy eo zany hoe mivavaka tsika dia amin'ny fifakadiny farany iny mampianatra kely mikasika ny fanomezam-pahasoavana dia tonga dia pratika rehefa avy eo zany hoe raha maniry ianao hitomba amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fiarana amin'Andriamanitra mba ho ampiasain'Andriamanitra ianao ahasoa ny vahoakan'Andriamanitra sy izay andrahan'Andriamanitra anao. Ny talata alarobia lakamisy hariva indray izay amin'ny 5 sasany dia iresahana aloha hevitra tena mafonja lehibe arahana vavaka avy hatrany dia ny hoe anefa ny irin'ny fonao izy araka ny voasoratra amin'ny Salamo 20 ka ny 4 izany. Andriamanitra dia tena vonana tanteraka izay ao anatin'ny fontsika ary fifaliana an'Andriamanitra ny adanantsika mpanompony, fifaliana an'Andriamanitra ny ampisehoana ny vonahany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka manasanao ho tonga amin'izany fotoam-bavaka izany fa tena hanovan'ny fiainanao. Ny inona mety etaetanao amin'izao fotoana izao amin'ity volana ity dia fotoana izao iasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny inona mety faniriana tsara anatinao any, etaeta tsara anatinao any tadio fa Andriamanitra dia miasa ao anatsika amin'ny fikasana sy amin'ny fanaovana dikan'izay rehefa apetraka Andriamanitra anatinao ilay fikasana ilay izy dia midika izany fa tonga ny fotoana iasan'Andriamanitra amin'iny fotoana iny mba ho anao. Baiboly mantsy milaza amin'ny mpitoro-teny toko 7 fa ny zavatra rehetra samy nataon'Andriamanitra mendrika amin'ny fotoanany avy dia amin'ny fotoana zany mipetraka ao anatinao ilay fandriana dia ny tenin'Andriamanitra hoe f'Andriamanitra no miasa ao anatinareo présente en verbe miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana dikan'izay rehefa tonga le fotoana zany ametrahany an'ilay fikasana dia manomboka miasa Andriamanitra ao anatinao satria iny no fotoana mendrika anaovana ilay izy dia ozy koa izy hoe izy ihany koa no mahatanteraka azy ka fotoana izao hanatanteran'Andriamanitra izay fikasana tsara faniriana anatin'ny fonao aminy fozy anefa nireny fonao izy ary hatanteraka ny fisainanao rehetra tsy fantatra hoe inona ny faniriana tsara tonga anatinao any fa tonga ny fotoana izay hitahin'Andriamanitra anao manoranao zay hoe ahoana ny tokony atao, inona ny tokony atao ahatanterahan'ilay izy eo amin'ny fiainanao manokana izany. Koa manasanao zay isaky ny talata larobia lakamisy amin'ny 5:30 etsy amin'ny fiangonana Chaine eo amin'ny Rex sinema Rex Andondana lakely tongava amin'izany fa tena nova tanteraka ny fiainanao ny fotoana. Raha ohatra ndraika eny Tanjombato no mampalalaka anao ilay fotoana eny Tanjombato indray dia rehefa talata ary alarobia sy ny zoma. Ny talata sy ny intisy teo ny zoma dia amin'ny 12 sasany fa ny alarobia kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany. Misy fotoana ny vavaka koa ny Tanjombato rehefa zoma amin'ny 5 ora sasany ariva izany. Manasanao zay ho avy ho tonga amin'izany fa tena hasoa dia tena hasoa ny fiainanao ny fotoanantsika izany hoe talata atoandro amin'ny 12 sasany, larobia amin'ny 2 sasany, zoma amin'ny 12 sasany tongava amin'izany fa tena novan'ny fiainanao. Isan-kalahady koa tsika dia manana fotoana mihavaka amin'ity volana jolay ity izao izay ampianarinay mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra azo iainana zao isan'andro, azo démontrena isan'andro. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hoe zavatra any anany fa zavatra iainana isan'andro miaraka amintsika isan'andro. Dia tsika maka tenin'Andriamanitra dia ho azonao ny tiako resahana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ka ny 7 hatramin'ny 1:30. Zao ny vakany asan'ny apôstôly toko 7 7 ka hatramin'ny 1:30. Hoy izy hoe koa aoko fantatrareo fa
izao famonjen'andriamanitra zao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa ary izy hiaino azy. Dia andifatsy am'roapolo hoe ary rehefa laza zany izy dia lasa nyjosika ny ady hevitra fatratra. Toy izy amin'ny andiny fahatelopolo ary Paoly nitoetra 2 taona ngarangidina tao an-trano no fana ka nandray tsara zay rehetra nankeo aminy. Dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny amin'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahiana be ary tsy nisy fisakanana. Eto ilay tena tiako atongavana eo amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo. Izy hoe dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny amin'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahiana be. Ny zavatra nitorian'ny Paoly zany teto dia mikasika ny fanjakan'Andriamanitra ary nampianatra izy mikasika ny Jesosy Kristy Tompo. Jesosy masy dia laza ny filazantsara Matteo toko 4:20 andiny 4:10 hoy izy hoe fa tsy maintsy hotoriana ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona atany amin'ny farany tany zay vao tonga ny farany. Ity filazantsara ny fanjakana ity. Rehefa miresaka zany filazantsara dia tsy zavatra be da be ny filazantsara fa anankiray. Izy hoe ity filazantsara ny fanjakana ity. Izy tsy miteny hoe ireto filazantsara ny fanjakana ireto fa anankiray ihany dia ny filazantsara ny fanjakana. Inona moa zany hoe filazantsara ny fanjakana? Voalohany indrindra natao hoe filazantsara raha omentsika fahamaritana zay teny ra izay fotsiny hoe filazantsara ny définition dia hoe filazana zavatra tsara. Filazantsara zany dia filazana zavatra tsara, tsy fampiororona, tsy fampitahorana, tsy ina re zany hoe tsy fanebahana olona fa filazana vaovao tsara tenenina amin'ny olona. Zay natsoina hoe filazantsara. Raha omentsika définition zany le mot fotsiny resahako. Dia miresaka antsika hoe fanjakana, miresaka ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ndraindray tsy azon'ny olona ny hoe ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Lasa afangaron'ny olona zany zavatra zany fa mamelahana zavakely aminao. Ny fanjakan'ny lanitra dia le any amin'ny lanitra fahatelo araka volazan'ny bokin'ny Korintiana. Le lanitra fahatelo zay misy an'Andriamanitra, zay misy ny seza fiandrian'Andriamanitra, zay itoeran'Andriamanitra, ipetrahan'Andriamanitra. Any le misy ny pon'ny lanitra, ny anjely sy ny loha olona, ny vahoaka, ny olona masina rehetra any an-danitra, any misy an'Andriamanitra. Any Andriamanitra ny mamoaka ny baiko, ny didiny, ny teniny sy ny namana. Dika zany dia hoe tiako tena dia hoe any an-danitra ny fanjakan'ny lanitra. Fa io fanjakan'ny lanitra io tian'Andriamanitra ho tonga ety an-tany. Zay ny vavaka nampianaran'i Jesosy. Ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Zany hoe le fanjakan'Andriamanitra any an-danitra io tian'Andriamanitra ho entiny ety an-tany. Marimarina koa dia zao tian'Andriamanitra ho zanahana ny tany. Tanao ohatra hoe tsika zao no zanahan'ny Frantsay. Ny fanjakana amin'ny Frantsay tonga daty amintsika nanjanaka atsika. Dia napetrany teto amintsika ny kolotsainy, ny fomba fiainany, na hatramin'ny sakafony, na ny fiteniny rehetrarehetra. Le sitrapon'le mpanjaka Frantsay tamin'ny fotoan'andro, le fandrisy, le tanjony rehetrarehetra tiana tongavana, ny fomba fiainana, forceny napetraka teto amintsika dia nampiasa force mihitsy izy nandrapatonga antsika zanatany Frantsay. Son'Andriamanitra fa efa nanana fahaleovan-tentsika taty aoriana fa azosika gama tiako tena le hoe manjanaka. Ka ny fanjakan'ny lanitra tian'Andriamanitra hoentina aty an-tany. Tsy rahatra izay nefa fa amin'izao andro eny antsika izao. Azay indrindra ny antony hitoriana ny filazantsara ny fanjakana. Zany hoe te resak'Andriamanitra hoe io lanitra io fanjakan'ny lanitra io tian'Andriamanitra ny olona ho tafiditra ao anatiny. Tsy rahatra izay rehefa maty izy fa zao ny fotoana hitoriana an'izany. Dia amin'ny fotoana ny olona mino an' Jesosy, ny asa-pamonjena vita an' Jesosy, Jesosy maty ho azy sy nitsangana tamin'ny maty mba hamehazo fiainana. Dia zavatra mitranga ateraka indray ilay olona, tonga olona vaovao izy dia tafiditra ao amin'io fanjakan'Andriamanitra io. Ny fanjakan'Andriamanitra dia le fanjakan'ny lanitra tonga ety an-tany, tonga ao anatin'ny olona. Rehefa ao anatintsika izy, rehefa ety amin'izao tontolo izao izy dia antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'ny lanitra zany dia any an-danitra fa ny fanjakan'ny lanitra dia any an-danitra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia le ao anatintsika na isika ao amin'ilay izy izany. Mino fa azonao ny fahamaritana hatreo. Ka ny sitrapon'Andriamanitra, ny tian'Andriamanitra ho toriana dia hoe andanambarao amin'ny olo zany fanjakan'Andriamanitra. Jereo tsara fa rehefa nitory-teny na Jaona mpanao batisa na Jesosy dia mitovy foana ny zavatra nitoriana. Vao nitory-teny Jesosy dia ozy hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Zany efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra. Zay na tonga Nikodemosy nanantona an' Jesosy dia
ozy Nicodemos hoe nanontany izy inona ny ataoko ndreo vakitsika ao amin'ny filazantsara ny Jaune hoe zao nambarany raha be eo fantatray fa andiny faharoa izy nakao amin'i Jesosy izy ka natany taminy hoe nanao taminy hoe raha be eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantaran'izao raha tsy Andriamanitra momba azy. Jesosy namaly azy taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Toy Nicodemos atao ahoana no ateraky indray rehefa lehibe moa mahazo miditra ny kibondreny indray va izy ka ateraky indray. Dika zay zany Nicodemos naniry handova ny fanjakan'Andriamanitra, naniry hiditra ao anaty fanjakan'Andriamanitra hoe inona ny atao zany. Toy Jesosy mila ateraky indray zany hoe ny fahaterahany indray no lalana hidiranao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa tonga ao ianao eto ny tena tiako atongavana, eto ny tena tiako atongavana satria zay zavatra no resantsika isan-kalady ary ho démontrentsika isan-kalady mikasika an'ity fanjakan'Andriamanitra ty hoe amin'ny fotoana tafiditra anatin'io fanjakan'Andriamanitra io araka nefa nazavaiko kely teny am-piandohana hoe le fanjakan'Andriamanitra ao anatsika io tsy na fa ny fanjakan'ny lanitra zay ampidinina ty amintsika zay antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga ao anatinao io ao anatin'io daholo ny zavatra rehetra ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra zay nofinofisina hoe tehita fanjakana tsara ako io tsy ny fanjakana malagasy no endrasanao marina fa manao zay atao no mpitondra arak'izay mba hiveriny fahasoany vahoaka angambany izy ihany mahalalala izy fa mivavaka ho azy nataontsika fa ny tiako resany hoe dia le fanjakan'Andriamanitra, le fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotoanao tafiditra ao no misy ny zavatra rehetra ilainao na inona na fanasitranana na fahasalamana na fitahina na fanambinana na fandrosoana ao ny sitrapon'Andriamanitra hoe atao an'iny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Dika zany tsy rehefa any an-danitra vao mahita ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ety an-tany satria araky ny teneniko anao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia any an-danitra any Andriamanitra no mamoaka ny didiny ny teny ny sitrapony satria ny atao hoe manjanaka tany anankiray nge dia hoe tonga le mpanjaka anankiray mandefa maramilany satria ny ataondreo maramilany io dia hoe anjanaka le tany zany haka le tany ho an'le mpanjaka satria ny atao hoe manjaka mantsy ny fanjakana dia tsy inona fa mpanjaka anankiray zay manjaka amina fireneny. Ny atao hoe fanjakana any koa dia tsy miresaka président fa miresaka mpanjaka fanjakan'Andriamanitra ny resantsika. Ny atao hoe fanjakana dia mpanjaka anankiray na koa hoe mpanapaka mametraka ny fahefany sy ny influensany amina tanàna na fatra na firenena anankiray na maromaro dia ao izy no mametraka ny sitrapony ny faniriny sy ny tanjony. Zany hoe raha miresakitsika fanjakan'Andriamanitra dia ao amin'ny fanjakan'ny lanitra Andriamanitra mametraka izy ny sitrapony ny tanjony sy ny faniriny amin'ny vahoakany ka zay sitrapony ny an-danitra zay tian'Andriamanitra ho ety an-tany. Aty an-tany ahoana moa zany omena ny mpitondra avena ohatra non tsy an'la izy fa ho tanteraka aminao rehefa amin'ny fotoana ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, ho tanteraka aminao rehefa amin'ny fotoana ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny tanjon'Andriamanitra, le tanjony le faniriny avany le sitrapony avany tia ny tanteraka aminao ety an-tany. Ahoana ny fomba hatongavana izy ety an-tany amin'ny fotoana ao anaty fanjakan'Andriamanitra dia ao no mitranga le izy, ao no tanteraka le izy. Ka raha tianao ny ainany lanitra ety an-tany lakile dia tokana miditra ao anaty fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahaterahana indray, amin'ny alalan'ny fahaterahana indray satria raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tiako zavatra tiako kely mampafantatra anao fa ao anaty fanjakan'Andriamanitra io tontolon'ny fanahy io ny tena marina. Ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io zavatra mitranga dia tahaka izao. Io fanjakan'Andriamanitra io dia tontolo fanahy io. Io ny tena monde spirituel zay tena nteontsika hoe farany zay tena hoe actif, tena hoe movementé tsisy ohatry zany. Ny zavatra rehetra mandeha aingana be tsisy ohatran'izany. Meko ohatra tsotra be ianao tonga teo alohan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia nivavaka Mosesy hoe inona natao dia navoaka n'Andriamanitra ny sitrapony avy any an-danitra mba ho tanteraka ety an-tany ho zay sarao ny ranomasina. Mba azonao an-tsaina ve hoe firy taona nanamboarany sinoa tetezina epitana amina ranomasina anankiray any Chine
nanaovandrareo any Dubai ranomasina lasotrany eny azy tona ohatrany reny hafelanakondro reny dia asiany vilaina amatona maro fa ny Mosesy rehefa niteny Andriamanitra sarao ndray alina monjy dia nisokatra ny ranomasina rotry ny tamaina ny fanambaniny tsy hoe ohatra fa tena tamaina mihitsy dia nandeha tamin'ny tamaina ny zanak'Israely tena hoe tena angana be mihitsy ny fiodin'ny zavadrehetra ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io jerevy tsara koa ohatra rehefa niampita ny rano Jordana ny zanak'Israely nivavaka tamin'izany fotoana ny rano mpitarika dia ozy Andriamanitra hoe alefaso misorona andeha mialoha dia vao nitsoboka misorona ka tonga teo ampovoany niaraka tamin'ny fiaran'ny fanekena niantona ny rano dia maina ny fanambaniny dia niampita ny zanak'Israely tena hoe ao anaty fotoana farany zay fohy nietsehany zavatra rehetra io ohatrany hoe raha misy olona marary ka hivavahana izy amin'ny fotoana tonga ny herin'Andriamanitra le avany an-danitra mietsika ety amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ety an-tany aingana be tonga dia vetivety kely ny fanasitranana le olona misy fotoana zao ohatra isan-kilady riva mantsy ao am-piangonana dia fotoana miracle spécial era Madagasikara na chaîne Tanarivo na chaîne era Madagasikara na Rex Siritsy na Tanjombato dia miracle spécial rehefa ariva dia omaly zao mivavaka ao amin'ny marary be da be marary nentina mivavaka dia nisy olona kiray mivavahany tena efa hoe naingy tsy angona mihitsy izy fa tena narary ohatra mivokona any amin'ny lamosina any vavako fotsiny izy amin'ny anarany Jesosy tsy ampy firy segondra tody ny zavatra mipoka ny lamosiny niaraka tamin'izay nanjavona ny aretindraitra tanao aingana be mihitsy ny fiasan'Andriamanitra rehefa mihetsika ao amin'ny tontolo ny fanahy io ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io Jesosy ny teny ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy aiza fa ao anatinareo ary amin'ny fotoantsika mandray an' Jesosy dia ao anatsika ny fanjakan'Andriamanitra ary isika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io fanjakan'Andriamanitra io tsy zavatra rahatry zay fa azo iainany ety an-tany Baiboly dia aminazy boky ny Korintiana voalohany toko 4 ozy hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny kery ihany koa zany hoe miorina amin'ny hery ho fanjakan'Andriamanitra io zay rehefa tsara fa voahiditra ao ianao dia ozy hoe zay rehetra ndray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra miditra amin'ny initiation raha zay afaka milaza azy amin'ny herin'Andriamanitra ianao dia rehefa avy eo tahaka ny loharano fiantson'io amin'ny boky ny Jona toko 4 ozy hoe isy loharano boboky ao kibony fa ny Jona toko 7 dia mahita hoe dia tahaka ny reny rano zay ao anatin'ny kibony dia tany an-trany dia ohatry ny ranorona indray dia miakatra trano nivoan'ilay izy le miresaka le herin'Andriamanitra zany rehefa ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io ianao wow aingana be ny fiasan'ny zavatra rehetra ka raha toa mahatsiara anao hoe tena mihisatra ny fiainako mihisatra ny ara-bolako na koa mahatsiara ny ohatry mandeha normal loatra ny zavatra rehetrarehetra ohatry ny vokatra azo ny olona rehetra ihany ny hitako ohatry ny zavatra ohatry ny fanaon'ny olona rehetra ihany ny hitako dika zany fa tsy aktifa eo amin'ny fiainanao ny fanjakan'Andriamanitra tsy mihetsika araka ny tokony ho izy nefa Jesosy ny teny endana toreo amin'ny olona fa amin'ny fotoana tafiditra ao ilay olona amin'ny fotoana aktivy amin'ny fiainany fanjakan'Andriamanitra io aingana be ny fiodin'ny zavatra rehetra misy fiovana aingana be amin'ny fiainan'ny olona rehetra ka amin'ity volana jolay ty dia te hampianatra anao zahay mikasika eny amin'ny fanjakan'Andriamanitra io fanjakan'Andriamanitra io azo démontrena eo no eo afaka iainana manantena anao fanjakana hanampy anao manantena anao fanjakana asoanao no tsara na ny fanjakana malagasy aza dia miany vahoakany mekohatra anankiray ianao misy ohatra ministera zay miah ny vehivavy sy ny reniny ministera zay miany ponina misy koa ohatra ministera zay miany fahasalamam-bahoaka dia misy ny hôpitaly fitsaboana olona maimaimpona misy koa ohatra ny ministera zay miresaka miany fianaran'ny olona misy ny université ohatra ny akatso ohatra zay mamebosa mihitsy ny mpianatra ohatran'izany sady miantoka trano soatran'izany misy koa ny EPP ny lycée soatran'izany théologie rehetrarehetra reny rehetrarehetra eny fianarana maimaimpona fiahiny fanjakana ny vahoaka satria na fotsiny zany resahako zany dia manahoana lavitra raha ny fanjakana aza miany vahoakany ohatra ny fanjakana ny andafo zao ohatra ny amerikana misy hoe sécurité sociale ny frantsay koa misy zavatra ohatran'izany dia rehefa tsy miasa ny vahoakany raha ohatra izy ka frantsay dia misy vola omeny fanjakana azy fanampiana azy isam-bolana eto amintsika moa mbola tsy misy an'izay fa hoavy ny engany ny andro hoavy ny andro mba isan'izay koa eto amintsika fa tokony anaty fonteny fotsiny fa tiako tena hoe ny fanjakana dia mihevitra ny vahoakany amin'ny fotoana koa ianao tonga ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tadio tsara fa Andriamanitra koa mihevitra ny vahoakany
mihevitra ny vahoakany von'Andriamanitra ikarakaranao anasitrana zay mety aretinao anafaka zay fatoranao iaccéléré ho azy ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fotoananao ao ary hainao miactive eo ny fanjakan'Andriamanitra io rehefa ao aminao le izy sady anao ao anaty le izy ka iresaka lalina mikasika an'izay hoe fanjakan'Andriamanitra itsika satria zay natao hoe filazantsara dia ny filazantsara ny fanjakana hoe andanam-baroan'ny olona fa misy fanjakana dia ny fanjakan'Andriamanitra azony olona idirana fanjakana tsy hita maso io zay mahatonga Jesosy laza hoe rehefa nanontanian'i Paoly izy hoe mpanjaka va ianao toy Jesosy eny voalazanao fa mpanjaka fa fanjakako izy tsy avy ety an-tany fa raha avy ety an-tany fanjakako dia efa niady amin'ny maramilako dika zay zany ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy resaka fanjakana ety an-tany fa fanjakana avy any an-danitra fanjakana ra-panahy ka raha mitena hoe te hanjanaka ny tany ny lanitra dia tsotra be ilay izy hoe tian'Andriamanitra ny tany rehetra ho lasan'Andriamanitra toy izany hoe fangamotsy efa n'Andriamanitra ny tany tsy izay rehetra eo aminy Andriamanitra tokoa nahary ny lanitra sy ny tany ary ny Salamo 4:20 dia milaza hoe an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy zao rehetra zao sy ny mponina eo aminy kanefa ny tena marina nomeny an'Adamo zany amin'ny Genesis 1:2 ka hatramin'ny 7:20 ozy hoe manjaka manapa maroa fara dia manjaka dia manapa azy domineo izy sotran'izany fa saingy zao rehefa nisatroana voninahary tahaka zay Adama anapaka ny tany zay rehetra teo aminy dia ny fitahan'ny Satana izy dia lasa ny Satana zao tontolo zao dia zay mahatonga baiboly minazy hoe zao rehetra zao dia mipetraka eo an-tanan'le ratsy dia zay na ny raha n'Andriamanitra antsika ety an-tany haka indray ny tany ny fomba hakana ny tany ane raha ohatra misy firenena ka handeha hanjanaka firenena tsy tany ny alainy voalohany tsy ny tran'ny olona na ny tan'ny olona na ny fananan'ny olona no alainy raha misy olona ohatra manohatra ohatra ny tamin'ny androntsika zay tsika malagasy ohatrany hoe niady amin'ny fahaleovantena dia nisy olona nanohatra le izy dia misy tamin'ireny vonoina tamin'ny 1947 atsika angamba ny tantara nitifirina sy namany be ny tantara satria miady amin'ny fahafahana satria tsy manaiky zanahana dia nampiasana force mihitsy mba hahafahany firenena frantsay tamin'ny fotoanandro hanjanaka atsika dia tahaka izay koa ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana tiaka tongavana aminao dia ohatra zao hoe rehefa tonga koa ny fanjakan'Andriamanitra amikerina tongava la izy le hoe amikery dia hoe tonga mihery Andriamanitra idemontre ny herina hanasitrana ny olona te ampiseho zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra nge ka fanjakana mikery zay mahery lavitra no fanjakan'Andriamanitra afaka manasitra afaka manova afaka manafaka ny olona amin'ny fahoriana afaka mame fiainana tsara lavitra noho zay mety ampanantenan'ny devolo sy ny sampy ary ny zavatra hafa rehetra ny ambany misy fanjakana lehibe lavitra ary tsara lavitra ary zay na ny raha n'Andriamanitra anay sy ireo mpitozy lazantsara rehetra itondro zay fanjakana izay any amin'ny olona tsirairay avy dia natao tsy hoe tsy nitan'ny olona ny alaina tsy nitan'ny olona fa ny olona ny alaina ary natao iny mpaboana ho an'i Jesosy hiditra ao anaty izay fanjakan'Andriamanitra izay ao anaty izay fanjakana satria rehefa tafiditra ao izy afaka manana fiainana tsara izy sady tsy vitany hoe fiainana tsara fa lasa tonga ankohonan'Andriamanitra lasa famille royale izy ny amoana atao hoe famille royale ankohona ny mpanjaka zanak'Andriamanitra tsika zanalahy sy zanaka vavy satria Andriamanitra dia mpanjaka dia tsika tonga zany rehefa ateraka indray ianao no zany fotoana zao idiranao anatin'ny fanjakana eo tianao ve anina fiainana tsara tianao ve ho ampiasain'Andriamanitra tahaka an Jesosy hoy izy Nikodemosy tsisy olona mahavita an'izao raha tsy Andriamanitra momba azy satria Jesosy mitondra ny fanjakan'Andriamanitra ho zay fa eto aminareo miova amin'izay ny fisainana fa tonga ny fanjakan'Andriamanitra ribojery Sipiano mahafinaritra esany fotoana zao misy fanjakana tsara lavitra miandry anao ny fomba idiranao ao dia raisy Jesosy ho mpanjakanao ho tomponao sy ho mpanjakanao ekeo izy ho tomponao sy mpanjakanao minoana asa-pamonjena vetany fa mato anao izy nitondra ny aretinao rehetra efa mikapohana izy mba ho anao ary tsy tezitra aminao ntsony izy ary nitsangana tamaty mba hameanao fiainana ahafahanao miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra raisy Jesosy androany mino fa nasoanao ny fandaharantsika ary ho avy ianao amin'ny alahady zao raha am'raikitra dia amin'ny enina amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany ny ariva dia amin'ny ray sasany sy amin'ny roa ora sasany zay no amin'ny raikitra tsiritsy fa izy atanjom-bato indray a dia misy indray a amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa ora sy sasany misy fotoana ho an'ny ado manokana rehefa lady eo amin'ny raikitra ho an'ny ado le tsanta rehetrarehetra rehefa amin'ny folo sasany io a tsy eo amin'ny raikitra fa amin'ny laskarpa ao akaiky ny raiky so ihany za tongava amin'izany ho an'ny ado rehetra indray ny atanjom-bato a dia sabotsy amin'ny ray ora ny tanora amin'ny telo ora ny atanjom-bato tongava amin'izany rehetrarehetra zany misy koa ny fiangonana saina zay vao nisokatra eny a Ivanja raha vao tonga ery amin'ny tapony Ivanja ianao zany le ohatra ny arena taxi be io dia midina le ohatra makany amin'ny TV plus iny le lalana midina iny tsy makatia le mivoaka tia ina moa zany
androndra kory fa loatra midina makany ivanjy iny de ry ambambany misy trano mavokely be zay misy plaque ngeza be hoe église évangélique Chaina de ao tongava eny misy fidirana anakiroa eny maraina misy ny amin'ny fito sasany a de misy ny amin'ny sivy sasany a de ny hariva amin'ny roa sasany de misy koa ny fiangonana Chaina eo Anosy be hitanao avy eo amin'ny tetezana miantona tetezana io dia eo akaikiny eo misy arabe mitsofoka zay omby tomobile de ao misy tokotany be le fanaovan'olona sesikodory io malalaka be de tonga de mety hatramo maitsomaitso be ianao a misy banderole be io hoe église évangélique Chaina de ao fotoana fiangonana Anosy be any fiangonana Chaina amin'ny fito sasany sy amin'ny sivy sasany de ny hariva amin'ny roa sasany tongava amin'izany fa asoanao daholo zany rehetrarehetra zany matoka fa nasoanao ny fandaharantsika fa dia averiko ny filazana hoe latsinainy vavaka amin'ny dimy sasany taratarbilaka misy a resantsika rehefa amin'ny dimy sasany eo amin'ny raiky no hoe anefa niren'ny fonao izy ahita an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao fa tongava amin'izany ny tanjombato dia talata larobia zoma talata amin'ny 12 sasany larobia amin'ny 2 sasany zoma amin'ny 12 sasany matoka fa nasoanao ny fandaharantsika de mirary fampahirezana fitahina fahasoavana ikorina amin'ny fiainanao manokana manao amiko izao samy mitomba fahasoavana veloma tamiko